antsika rehetra. Mbola mamerina ny fisaorana tompo satria nomenao fahasalamana, nomena tomponao ny mpavelomana, mbola fanay vavaka eto ilay ro anarivo. Tsapanay ankehitriny fa noho ny fahasoavanao na toy izao anay. Ka tsy anay tokony angina fa misaotra anao zay ny tompona ny mpavelomana. Misaotra ny amin'ny fahasoavana zay omenao mbola fanay mijoro eto. Tompo raha izay manokana dia tsy mendrika. Fa fantatray kosa fa ny famoramponao tsy manany rehetra reo. Androany tompo tonga eto manoloananao ny vahoakanao. Lina zava-panahy mangetahetany reo ny feonao. Mitenena aminay mampianaranay. Oka Jesosy mba tena horakofana amin'ny ranao ty fotoana androany ity. Oka mba ho hisy fandresena ndray hitsanga amin'ny rahalahy io. Ho hisy manobavaka ho raisiny ranabavy io. Miantso tompo ilay famantarana sy fagagana mikasika ny fiainana indray aloha andriana. Mangataka Jesosy ny herin'ny teninao hamangy anay, hiaraka aminay. Oka Jesosy io mba ho marina aminay ty volany ty hoe volan'ny famangina Andriamanitra. Mba tena ho hisy famangina mahagaga amin'ny tsiraray avy. Famangina amin'ny alalan'ny teninao, famangina amin'ny alalan'ny révélation ben'Andanitra. Misaotra tompo mitenena, mamorafo amin'ny tsiraray avy, ary mizamiza Jesosy marary. Oka mba omenao fanasitrana izy aloha ny arivo. Reo anatin'ny zavatra mampitepitepy, ianao mihitsy Andriamanitra ny mihazo fiadanam-po. Reo anatin'ny olana omenao vahaolana. Jesosy io ty fotoana androany ity mba oka fotoana anankiray anovanao tantaram-piainan'olona indray. Anovanao toe-pon'olona, anovanao ny olona anankiray ho afaka anatin'ny fahazaran-dratsy. Anomezanao anay tsiraray avy fiainana tompo ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo ao. Amen. Afaka masotoerana isika rehetra. Tsy mampananao dia mba rabainao ny akaikinao hoe tonga sory mpandresy hoe. Amen. Tegna mpandresy ve izy e? Avereny tenena anazy le mandeha hoe tonga sory mpandresy e. Amen. Miarabantsika rehetra tonga soa ary mbola faly miarabanao tratry ty volana famanginy tompo atsika rehetrarehetra ity. Tena mba dongeo amin'Andriamanitra mihitsy raha mambavaka ianao tsy avelako anao Jesosy raha tsy mamangy anahy. Ary tena marina Andriamanitra mamangy antsika foana isanandro. Androany izy hamangy anao indray amin'ny alalan'ny hafatra. Ka ny mesazy asain'ny tompo zaraina ito androany dia hoe mibeba ary aza manota intsony. Raha misy olona akaikinao dia teneno izy averena aminazy hoe mibeba hoe ary aza manota intsony. Amen. Tadiola fa mafa amin'ny vanim-potoana ny andro farantsika zao. Ary ny zavatra hita amin'izao vaninandro iainantsika zao dia zavatra tampoka daholo. Ny aretina tampoka, fahafatesana tampoka, faharavampiainana tampoka. Betabe ny zavatra tsy ampoizinao mitrangana zao. Ka ny fitaovam-piadiana ahafahantsika miomana amin'izany rehetrarehetra zany, dinenao mbola matanjaka, dinenao mbola velonaina, dinenao mbola maheno filazantsara, mibeba ary aza manota intsony. Satria rehefa nga tsy fantatra ny andro hialagna eto, betabe ny olona hitanao matanjaka nefa pony fahafatesana. Ary ny zavatra hita sy mifamaofao amin'izao andro iainantsika zao dia zavatra ratsy foana. Miaratsy ozy ny Baiboly izao fiainana izao. Miaratsy. Tsy miatsara fa miaratsy. Ny olona miara-monina aminao mavita mamadika anao tsotro zao. Olona iverinao mba omena fatokisana vitan'ny manimba zay fatokisanao zay anazy. Isan-karazana. Ka ny fitaovam-piadiana mahery vaika ahafahantsika miatrika an'izao ny faran'izao tsisy afa-tsy ny fibebahana sady tsy manota intsony. Amaky andiny soratra masintsika eo amin'ny filazantsarany Jaona toko fahadimy. Jaona toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no vaketsika. Jaona toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Jereo tsara fa ao Jerosalema misy vavahady marobe ozy itsika ilay mandeha iny. Dia rehefa eto fa misy vavahadin'ino? Vavahadin'ondry.
Dia ohatrohatran'izay agnarana mahavavadin'olo zay koa le hoe ivoatofanjaitra. Dia tonga Jesosy nanome famoharana igny hoe moramora kokoa amin'ny rameva ny miditra amin'ny voatofanjaitra toy izay nidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dikan'izany le voatofanjaitra resahana io vavahady, sahala toy hoe vavahadin'ondry. Ao Jerosalema misy vavahady be da be hoe vavahadina mpanasalamba, misy le hoe vavahady iombonana, misy vavahady principal zany sisy. Dia misy koa marana vavahady anankiray ivoatofanjaitra. Dia iny famoharana nataon'i Jesosy amin'io hoe ivoatofanjaitra iny tsy hoe filo araka ny heverantsika azy fa agnarany vavahady. Mba hoentiko agnazavana tsotsotra fotsiny satria misy mandray vilany hoe raha vao vavaka zany tsy tokony manan-karena, raha vao kristiana zany tsy tokony manam-bola, tokony mahantra foana zany. Tadio rehefa magnafe Damaseva tsy nahantra, i Abrahama zay lazaina fa ray milo tsy nahantra. Hozy ny Baiboly hoe ary Abrahama nanan-karembe. Fa eto zany mba azavaiko fotsiny zay ho an'izay tsy mbola mahafantatra na hoe tsy mahatakatra tsara, dia lasa mandray vilany, tsy te hiasa tsony fa hivavaka foana, tsy te hitady vola tsony fa hivavaka foana. Nefa izy miteraka, nefa izy tsy navita trano koa fa manofa amin'olo. Izy ny tsy mila mivavaka fa tsy mila miasa fa mivavaka fa diso be le fijerentsika ny amin'izay teboka anankiray zay. Ary misy fariho izy any Jerosalema eo akaiky vavahadin'ondry zay atao hoe amin'ny teny hebreo hoe Betesda, izay misy fialofana 5. Tao nandeha ny mararima, ny jamba, ny mandringa, ny matila. Enjaka zany tsisy raha manjarijary raha koa nde raha tsy fanaoko anao daholo. Andiny fadimy, ary misy lehilahy anankiray teo zay narary 80 taona. Ela ny zalahy rety 80 taona zany. Nisy olo raiky ny teo narary 80 taona. Raha nahita azy mandro Jesosy ka nahalala rehefa toy izany ela izy, dia hoe izy taminy teo sitrana va ianao. Tsotra zay lafa mitaninika izy izy teo tsotra be teo sitrana va ianao. Karaha ataon'olo zany zao misy olo patron raiky mampiazo vola maro anao, dia ino zany tokony havalen'ny zany? Na oui na non. Dia teto narary 80 taona. Dia rehefa nijery anazy Jesosy satria efa karan'izany efa ela be izy dia namontany Jesosy hoe teo sitrana va ianao. Ilay marary namaly azy hoe ino napalaza raha goma vakezy ngai mety goma vatalety lavany vomasy goma vakagny mahay mikorana binoany. Ilay marary ozy namaly azy hoe tompoko raha etsena ny rano angaty Jesosy niteny etsena izy io satria etsena tsy raha namontany Jesosy mihetsika maro i rano ekeo hoe teo sitrana va ianao. Raha etsena ndraiky ozy ngany rano dia tsy mba misy olona mandroboka satria nandigny olo androboka izy zany. Tsy mba misy olona ozy androboka ato amin'ity farity nefa raha mandeha dia misy misosoka koa alohako. Hoy Jesosy tamin'ny mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy. Dia rehefa tsisy fametrahan-tanana fa nasainy mitsanga. Zany rehefa amin'ny fiainana ny effort ataonao miconte be izy eo mifanompoana taona, mihetsika ataonao. Andriamanitra zany rehefa te olo mihetsika ka mba manana fanapahan-kevitra mba hihetsika. Ny hetsika ataontsika voalohany dia hetsika ny fibebahana ary ny hetsika ny tsy manota intsony. Amen. Ary niaraka tamin'izay ozy dia sitrana ra lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha ary sabata zay andro zay. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana sabata koa no andro io ka tsy manjary ataonao mitondra fandriana io. Tanenjary zay nahitananjanary rary betaka mitsilele be mitsitro manio maso makatra toy zay mahita anazy ny bata fandriana andro sabata. Misy olo zany dia fikarikaran'izany fo alemy mahitanao foa teketo zay nao mandeha mivavaka. Nifindra fiangonana rako anao le marary be ambony fandriana mihinana fagnafody mararana tension normal io fa raha mandeha mitany misy délivrance anao voilà nivadiko. Zany hoe alen'olo zany nde mahitanao marary zay mahita fiainanao miova. Teto i lehilahy io narary tsisy niasa loha taminazy fa Jesosy tonga zany asitrana azy dia nasainy Jesosy ny bataigny fandriana anazy
izy mibata mifandreny amindreo ino ny raha ataonao nga tsy fandanao fisabatany any enjaka izy fa raha lehilahy na maly azy hoe ilaina sitranahy nanao tamiko hoe ento mifandrenao ka mandehana ary reo namotany azomina agnasitrananao fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria misy vahoaka betsaka teo rehefa afaka zany dia hitany Jesosy teo ankianjany tempolo lehilahy ka hoy izy taminy ino rehefa sitrana ianao aza manota intsony fa ndrao anjoanao zay ratsy noho ny teo enzaka zany Jona toko favalo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo Jona toko favalo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva ary noho ny maraina koa dia nankeo ankianjany tempolo indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra no natona azy dia mipetraka izy ka nampianatra azy ary nisy vehivavy anankiray azo mijangajanga nentiny mpanorandalàna sy ny fariseo ary rehefa napetraka teo fovoany izy dia hoy tamin'ny mpampianatra ity vehivavy ity azo latanana ny jangajanga ary ao amin'ny lalànan'i Mosesy dia nandidy atsika fa ho toraham-bato zay vehivavy manao toy izany fa ahoana kosa ho ianao izany no nolazainy hakany fanahy amin'i Jesosy mba azahoany zay iampangana azy fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanana ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe zay tsy nanao tao aminareo nao ka hitorabato azy voalohany torabato azy voalohany dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanana asinao nanao kory Jesosy tao nidola fasika tsy mbo tamin'ny akakazo ny fo tamin'iny nanoratra tamin'ny ratsan-tanana dia ino ny zavatra nitranga ary nandre izany izy taiza moa tsika teo andiny fasivy ary nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokiny ka hatramin'ny zangony ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy le vehivavy teo ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy tamin'ny raha vehivavy aiza no mboanjare tsy nisy nanameloka anao fa zareo ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jesosy izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony amen Matthieu toko faharoambin'ny folo Matthieu toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo Matthieu toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo Matthieu 12 43 à 45 raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy mitady fitsaharana fa tsy mahita dia hoy izy ody any amin'ny tranoko aho sanatria izay nivoako aho ody any amin'ny tranoko izay nivoako aho olo izy teny volany le olo avy natao délivrance regny ody any amin'ny tranoko izay nivoako aho zary no mitonga izy dia hitany fa foana ny trano io atsika le avy natao délivrance lasa kamo mandeha am-piangonana kamo mivavaka dia hitany devoly io ny fa foana ny tranony engany mba tsy anao tranony sady voafafa no voavoatra amin'ny plasiny tsara regny zao tsy dia tsara zany revagnategna rehefa mba mandroso amin'ny fivavahana aza miemotreky lasa foana amin'ny trano nefa milamina dia ino amin'izay nataona ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy zay ratsy noho izy dia miditra ireo ka mitoetra ao ary ny faran'izany olo zany dia tonga ratsy noho ny voalohany ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity somary enjakenjaka raha volanin'ny baiboly eto zany hoe raha vakinao io misy tantara anankiroa zay nilazany Jesosy fehizanteny mitovy araiky nararina paly le sisa fa araiky kosa nijangajanga fa ny zavatra nytenen'i Jesosy mitovy tamin'izareo roa dia hoe mandehana
ary aza manota intsony. Izany hoe ravana ny olombelo mijerekireky atsika olombelo ankoatry ny zazamena miteraka fo dia samy efa nagnano défaut daholo, samy efa nisy erreur daholo. Ary ny olombelona moa dia izany mihitsy amin'ilay ohabolan'ny frantsay hoe l'erreur est humaine. Dikan'izany na agnaty baiboly ao miteny an'izany samy efa nagnota izy rehetra, atsika jiaby zany anao mitandreny zahay agnatin'izany hoe samy nagnota izy rehetra ka samy tsy manana an'izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany. Kanefa raha voniny ianao ny bebaka, Andriamanitra mamena anelo. Tadio tsara lavagna fa ny tompo dia tianao, matonao mbola velonaina, tsy hoe tiany akory raha tsy nanjary nataonao, fa mandigny anao hibebaka izy. Fa Andriamanitra ozy ny nitsy mijery ny anoro tsy fahalalana, ataon'Andriamanitra sary tsy hita daholo zany défaut-tsika io. Fa ankehitriny izy ozy mandidiny olona mba hibebaka. Fanontaniana apetrako aminao mba tegna nibebaka ve ianao. Zany any ravagna ny antoka idirantsika any an-danitra, tsy bebana fa tsy hoe fitomania, tsy hoe fandongaleha, tsy hoe masona kipy karan'izao, fa fibebana. Ny olo ny bebaka ravagna dia mitovy amin'olo araiky ny pita tetezana. Dia rehefa tafapita n'ilay tetezana izy dia midorana hatramin'ilay tetezana. Sady nampina n'ilay ohabolana hoe afo nandoron'ny lambako ka tsy verenako intsony. Azonao ve zany famoarana kely maresako zany? Ohatra ianao zany zao dia hitsaka rano dia nasivan'olo pont teo. Rehefa tafapita anao a, ridaninao daholo ny pont io. Karan'izay ny olo ny bebaka. Zany hoe natsaka ianao fa nisy fahotana nataonao. Dia rehefa afaka amin'ilay fahotana ianao, narianao tanteraky fahotana. Izay ny toerana tokony hipetrahanao. Raha izany ianao dia azo antoka rehefa midiranao ny lanitra. Fa raha mbola tsy izany, mbola mampisalasala, tsisy avy amin'ny karapanondro an-dalana kely. Ary tsy moramora e. Ny zavatra hita rehefa agnatin'ity lesona ty a, tsara ihany mba afantaranao fa ny ota dia miteraka fahafatesana. Zay tempoka anankiray zay mba tiako ilentika tsara anaty sainao mba hatonga anao hibebaka ary tsy hanota intsony. Ny ota dia miteraka fahafatesana. Jereo le vehivavy teto, efa teo ambavahoana ny fahafatesana izy teto, dia misy lalàna efa nipetraka hoe zay vehivavy tratra manano io oeraoera io dia maty hotoraham-bato ozy ny baiboly. Zany no lalàna efa nivolagny Mosesy. Ary izy koa Mosesy zany amin'ny zanak'Israely tsisy karan'izay mety. Zany ravagna natonga ny Mosesy Eli naseho narantiny niaraka tamin'i Jesosy teny an-tendrombohitra. Tamin'ilay tendrombohitra fivantary. Satria izy koa misy olo tandrignesany zanak'Israely tsisy karaha i Mosesy, tsisy karaha i Eli. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy natao namirapiratra tarehiny. Amen. Fa ny andry Mosesy tsy namirapiratra, ny Eli tsy namirapiratra. Dia nisy feo amin'izay ozy izy avy tany an-danitra ny teny hoe ino zanako mananako, izy no Enoi. Azonao? Tsy Mosesy eky ny tandrignesana, tsy Eli eky fa i Jesosy. Zay ny dikan'igny kisarisary iny, izay mila mba hianarantsika. Fa maro kristianina mbola kristianina Eli, dia tsisy maratsy azy. Kristianina Mosesy. Or nefa Jesosy Kristy ny tiany tompo tenenina tamin'igny kisarisary iny, izy ozy no Enoi. Ary Jesosy miteny avy eo hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray ratsy amin'ny ananako. Ka mabitsibitsio kely raha misy olona akaikinao hoe fahotana hoe a miteraka fahafatesana. Alleluia. Efa nisy vono itorabato an'izy teto e, dia verinao fa sangisangy le resaka. Efa niaraka tamina vato ry liara eo hoe Jesosy moa olo mahazon-draha ary feno fahalalana sy fahendrena. Dia nahotanenina izay mbola tsy nanota taminareo izy nao ka hitorabato azy vonalohany. Zay no zegny toky vonalohany. Izao vitorabato ioly vonalohany izy. Le mbola tsy nanota taminareo izy nao ka hitorabato azy vonalohany. Tsisy nasany nandroso. Ka Jesosy koa zany somary ataony sarotsy hita daholo zare jiaby take.
nefa zany hitany takeo misy olo gidragidra be dolo takao, misy antiday teo, misy olo atombotomony teo, kay zany le somba avy nanota dolo na le antiday na le atombotomony. Azonareo le zay? Zay mbola tsy mikatroka taminareo zay faso tatsika ananjy. Satria mampome ihany ke le histoire. Raha mba hoe olo mpangady volamena moa izy dia sendranao le tagnaty ala iny nahita ananjy. Izy koa olo mpiambagna omby izy mba moramora ihany e ngiato koa niditra tagnaty orokanahy omby anazy e. Tsy zany fa mpivarotegna. Ahoana ndraiky zany nandeha fantara hoe mpivarotegna viabo. Koatsy anao nandeha nanolognoloagna tany. Ahoana zany zao nandeha fantaratsika atsika mba ataoko hoe olo karakory be anao dia mitsangana agnarabe koa dia zahanagna fonga dia fantro. Makoreny. Tsy possible afantarinao amina pause fa mandro keky tsy efagnavagny zany. Misy namba olo mandeha mivavaka mbola karaha izy riny fo. Sarotra agnavagny olo va izy makoreny sa tsy makoreny. Zany mba mahatonga namba magnanitra atsika ao mandeha mivavaka zalahy. Mba ataovy migny pause mba mpiavaka anao amin'ny olo reo. Ndraikindraiky tsisy afantarana ananjy. Fa teto dia tegna voatorany ringa tsara mihitsy tamin'ny devagna nagnanakory manareo toy nahomby aho dia nahazo araiky. Akory afantarana fa nahazo araiky anao. Hoe i olo ty koa zay ny asany e. Zay zao takeny ndalo tamina mpandrafitra. Misy afantarana ananjy mpandrafitra. Ahoana zao le terenina ananjy fa mpandrafitra. Anao nandeha tany. Ary misy kakazo devagna ake. Misy machine magnino. Fa ny makorena toko. Izy koa tsy garotiera olo tsy mahita ananjy dia misasaoara. Re tsy menatra. Ano mangatsiaka bekeriny atao akanjo. Reny zegny tsy anderina tsika. Dia zany zavatra zany tonga Jesosy iaho za tsy maro koragna. Le mbola tsy nanota tamin'ny teny volagny zegny le mbola tsy nandeha namotany prix taminanjy. Le volagna akeo. Zay nge le izy baibotoko zany tsy direct fo. Miola porte do radedako. Akory misy zany hari Adama nahalala ny Eva. Tsy atao direct be zany le koragna. Hoe mbo mahitihitsy zay misy zaza mary. Nahalala ny Eva. Dia teto izy zay mbola tsy nanota taminareo. Vitsy teny hoe zay tsy mbola namotany combien. Ny alalala be hoe. Alefa Jesosy mibalibalanare izy koa sarinare. Nisy nambalivala tefo mety misy nivoto tagna. Nikenko mitetagna. Temo baraka amizay. Alon ty day be igny laga litapitaky. To dia hitan'olo jiaby hoe ery fariseo zany. Ka ny ota miteraka fahafatesana. Azo magnano blague anao e. Amen na? Ozy zay pasteur nampianatra anay zay ndray andro hoe tout ce que tu se parles de Dieu izy t'as tué. Zay zavatra mampisaraka anao amin'Andriamanitra dia mahafaty anao. Tadio zany a na asa io ara. Raha vao asa nampisaraka anao amin'Andriamanitra miomana anao fa vonon'io anao. Tout ce que tu se parles de Dieu t'as tué. Mety tsy misy zavatra tsapanao androany anatina ota fa ozy baiboly fa fahafatesana no tampony ota. Izy zany revana tsisy raha matsiro zany anatiny eo. Raha ratsy fo. Ary fahafatesana volagny tsy voatery hoe igny anao to dia maty. Fa tady volanao simbany. Asanao simbany. Réputation-nao simbany. Fivelomanao simbany. Dia regny me maty. Ny zavatra moa ka lalàna fa maty. Tsy mahavita mihetsika samirery intsony. Fiainantsika reo nge no fahasoavan'Andriamanitra ohatra ny mihetsika samirery. Satria misy herin'Andriamanitra manetsika azy. Fa rehefa manota ny olo anankiray miala iny fahasoavana iny dia lasa tsy tafihetsika intsony izy. Teboka anankiray faharoa, ny ota dia mitondra arety. Magnino hoe ny ota? Mitondra arety. Jereo tsara teto a. Fa io lehilahy zay narary ny paralysisa io fahotahany izy nataonga ananjy. Misy raha nataony tao.
Ino moa ny nataony? Jereo Jesosy niteny anazy hoe mandeha anao dia aza manota intsony fa andreo anjoanao zay ratsy no ny teny. Izy koa tsisy raha natao iny tsy niteny Jesosy azy magnaniny eky anao ino ary le raha nataony? Ota mandehana ary aza manota intsony. Ka raha ataonao zao mandehana ary aza homagna intsony, naninonao zany dikany? Mihina. Fa tsy hoe amin'ny anareo fa misotro amin'ny rano eky, matoa nataon'olona aza misotro amin'ny rano eky, mpisotro rano anao. Ity lehilahy ty nitenen'i Jesosy hoe mandehana ary aza manota intsony, dikan'izany mpanota izy. Tain'i Jesosy ainao. Minao fa mahazo lesiny ianao. Alleluia. Fa anao zay anjoanao ny ratsy ny teny. Satria ny ota ry avana mamparary ary tegna possible ho aretina grave be mihitsy. Nisy fotoana zay tafaresaka tamina manam-pahaizana anankiray zay fa anisany izy mitondra aretin'ny tension io raha vao tegna kitrakitra be. Matetiky izy dia misy raha vono. Ohatrany ianao zany misy ohatrany milan'olo vaniny ianao zany tambadiky tay sady tsy manjary atory madamo tsy manjary volagniny amin'olo dia eo anao. Maneho ka tsy sahy ndray volagny raha ivolagniny amin'joka dia moa dia atao patepolo fo mazizy patepolo nary izy mapakita le tsisy diriny patepolo tain'Andriamanitra nino. Ka anao mitandreny toroteny ty azy mitsara olo fa anao fo mangala liso fa tsy izy mamparary zalany mamparary ino tsisy olo marary ke fa anao dia ny marary arositraniny anao androany. Ainy tompo anao matetiky bako olo nofa mareny toroteny karty dia olo ndraiky naleny zany bon zay nao izy krisy ikrisinao nino L'Andriamanitra Kristy avance prophète adinonao sara tele tratany famolaliana koa i Kristy koa. Ny olo marary rehetra anao izy ka mitrotro amin'ny olo marary dia le aretiny foana ny teny tantareny fa jamais izy andeha ilaza ota vitan'izany. Jamais izy andeha hiteny hoe Jésus un coureur de jupon hiaretiny fo. Sasany ara manana ny tareny iny miadivany rafolahy miadivany rafovavy lazay ny filavotandadosy. Nisy raha nahazo ananjy ta lavotandadosy mahalamitra ladosy tsika ka madama ho zay izy to dia mandrabodara idra volagny madama raha ty karanara fo nababany sokiny izy babany sokina fo lavotandadosy aro aozy nefa mangana avotandrona raha mananjay zany le raha misy. N'olo marary jiaby karan'izay tsy mivolagna aminao io hoe zao ny antony namparary fo iaretiny fo mila tsabony. Ny ankamaroany zany hoe mahatonga an'izay kamo zany le mametrametra tagnana amintsika io hoe rangaty petra tagnana ila tata petra tagnana ila tata tsy haiko raha tamitany nomboanao ta iny manjary rapetraka foana tsy mandehitra tsy mandehitra iny manjary rapetraka boy avia araha karaha tsy ndriako zay bizy lea alors que vous dites que dika zay mila miakana dikany izy iny forazatsiny zany ary izy nipetraka ndray mandeha 25 kilos dia jereva amin'izay fa io olo roa ianao devoliny any mbola izy koa mare izy koa afaka mare satria le aretiny tsy aretiny tsotra fa aretiny avy tamina fahotana. Dia ny ankabezan'olo tsy mitantara fahotana tsy mibebaka izy fa zaho izy vavaho somarary vavanareo somarary jamais ny olo ary zany rehefa mahatonga le fotoana aketo matetika olo avresiko teniny foana mandehana aketo rehefa talata sy lakamisy ino ny antony mbo atao cure d'âme
Mboa diadiny zany anao malao hoe ino anao taizy dolo tanombo anao ino antony naharesy anao dia ho fantarina ake amizay dia atoro ananjy hoe zao ary izy ary reo mpanao délivrance reo manana traikefa daholo reo mahay misikotra zavatra avy any ambany tany any tainy Jesosy aninao karan'izay izy ava teboka anankiray manaraka ny ota dia manokatra varavarana ho an'ny fahavalo izinao izy lasa afaka miataky anao ny fahavalo ndaka remarke fa misy fotoana tsika na mba hananan'olo trosa na mba hananan'olo ino karaha tsy hainao fa karaha geny ho azy zany trosy karaha tsy hananany microcrète zany numéronao tsara nagnano tsaky sipem nambanao mboka nanino mala zary regy sasy najambeny fanamasike zany hôny ozy sasany fa tsy hainao tamtamiko akeky re magnadata olo ndraiky hatramile vambany volo mbola trosy nde tsita amy 2013 amanao nagnano kofri mihetsiky da ahoana maro ivola ifizy ko fahaela dia gaga anao hoe ino antony satria nisy ota nataonao tao zay nanokatra varavarana ho an'ny fahavalo karaha anao zany sady misy raha magnadary aminao mbola nanotako anao anarony mamy izy ke zany eo atsika mbo be famadra na mba fa mareny tonteny karaha zany mbola mba mbola fanitsinitsy pastera fanitsinitsinao nefa anao mazy manehiko egny anao io toroko anao io ny ota dia manokatra varavarana ho an'ny fahavalo izao moa fahavalontsika devoly ka ny devoly dia fanahy noho izany tsy voaterisy zavatra regninao na tsapanao rehefa miditra aminao satana fa eo amin'ny fiainanao no ahitanao anazy zany hoe ny résultat no ahitana ny asan'ny devoly fa tsy voatery maregny anao raha mandadidady mitadina ino ma zany tsy devoly fa tsisy raha regninao avy anao mbola anao fo karan'izay tsy rehefa teboka manaraka mitondra ainatra sy fahafahambaraka ny fahotana ainatra sy fahafahambaraka zany ambadika izy daholo dia le devoly nefa fetsy anao voano tsy manino izy anao gomba be karaha ino izy anao tiday be karaha ino anao any izy mbola tiday gomba anao any izy zany hoany atao katsikatsoa ary tena gravy amin'io na tsy tianota renao misy olo fogna ny ataony devoly fitaovana nde ampanota anao iny le natonga ny baiboly teny miambenaka amin'ny vavaha mba tsy hidirina anao ny fakapanahy ino moa le fakapanahy fakaponana fahotana anao kofa tsy ampivavaka fa avy edy na mba anao te hijoho tsara sasany zany mivoaka vakety desindalahy avelona kemy jesosy azy manatsika jesosy ndra mananjay io ny zavatra hita io mitondra ainatra sy fahafahambaraka ny ota rehetra zany tsy maintsy miafara amin'io dinareo raha volano zany tany misy tsara soraty menamena na ino ota ataonao na ino ota ataonao tsy maintsy miafara amin'io ainatra sy fahafahambaraka anao ko tsy anao ko mifamaty zany akenao mahitana tsy maintsy namba fa ny avy midalina amina fahotanana namba fa nazo karaha tondro raiky mihitsy anao amina ota io fo ny fiafarany ainatra sy fahafahambaraka zany paster mahay mivony iahy telefôna anaty any misy kode iahy manjara ataony mahazo matory avony vato anao avony vato fa ny fiafarana fahotana toko tsy vony vato fa ainatra sy fahafahambaraka karaha mbo antena mba tezena amina fivavahana mahazo fampianarana isan'andro mba miambena anao aza atao zegny raha tongavana tainy Jesosy atsika jiaby ny zavatra rehetra ambony ty tany ty tsy maintsy misy farany manana ny farany mety mavita anao tsy haiko 10 tao 20 tao 30 tao 50 tao tsy haiko 400 tao fa misy farany dia somary jerevo kely amin'ny akekinao hoe regninao izy zany hoe tsy hainao hoe hifarany io hoe
na oviana na oviana. Tain'Andriamanitra ny ianao. Izy koa mahazo ny raha mariny tontiny zany tokony efa mamafa message. Hatramin'ny répertoire rehefa faratra. Ale izy nge pasteur na fafanaraka dito parker. 038. Zany téléphone malaza 038. Tain'ny tompony ianao. Alléluia. Tebika manaraka manome valina ho an'ny fahavalony io ta. Lasa matanjaka zany ny fahavalonao. Raha anao zany miatrikadina manana problème, lasa mamay le problème satria nanota ianao. Tegny Jesosy anetsika rehetra. Tsarovy ravana fa maro fahavalo ianao io. Na dia tsy miteny aminao mivantana. Jereo mandeha marika fa misy amintsika reo nge tsy ahoana io halan'olo foana. Anao ragagy ino zany ny kalaigna anaty. Ino zany tegna ngenjegna anazy. Nanao tompo-tegna ary tsy mahafantaky satria maro fahavalo tsy. Zay natonga amin'ny Baiboly miteny hoe loza ho an'ny tany sy moninao aminy. Fa indro izy midiny amin'ireo Satana. Ary manana fahatezerana lehibe. Dikan'izany devoly tsy faly amin'olo. Matetika manaraka atsika keto zany ho an'izay matadidy leso. Anao zay mandeha ndesinao mitomasy any fiainanao io, fa anao azo ny raha hananao. Maro mpivavaka mbola mahiky zany olo felatana. Maro mpivavaka mbola manitrika ody tsy aboakany. Ary tompony analegna viteza. Analegna viteza. Betsika mbola karan'izany. Na izy mandeha mivavaka mbola misy tapaka ody amin'andre. Iveriny fo faly aminanjy devoly. Devoly revana tsy faly aminao. Ary devoly zany tsy afaka mitahy fa anao fitahiny fo. Niala vitandanitra tany devoly na metan'Andriamanitra agnarana hafa mihitsy hoe ivoaozo man. Nozon'Andriamanitra izy niala vitany. Ary ahoana mo revana andeha izara mitsotrana aminao nefa izy ary mitondra ozo mitany. Tsy possible mihitsy izy andeha hitany anao zany. Ozo no magnaraka anazy. Tsisy bénédiction ny Satana. Fa malédiction nazo tamin'Andriamanitra. Ary izy tsy manana ninona zany fô zay Baiboly any Jehova ny tany. Ahoana mo andeha andehanao aminazy da azo valiny avakany anao? Non. Vomainao ozonany satria zany no ananany. Ozony. Halleluja. Amen. Maro fahavalo ianao. Fa anao ndraiky raha vao mijoro tsara anao tsy mandaitra aminao ny fankalana raha mijoro tsara ianao. Fa raha manoto ianao nandeha zavatra tsisy dikany azy lasa grave be satria mahazo vana ny fahavalona. Tezitra aminao Satana fa aza manoto anao. Tezitra izy zany mandiny fo moviana anao tratrany. Satria alany ianao nivavaka io. Aloha dia ampafantariko anao zany tsy faly aminao devolinao mandeha l'eglizy. Zany misy marenjegna za oviany ihany koa zay. Be vomainao tratrany. Anao ke mandeha am-piangonana edy ma misy protèze. Tsy azo atao nininy ianao amin'izy io. Amen. Tain'i Jesosy ianao hoe ny fomba ialana amin'io tarevana tsy fanapahan-kevitra fotsiny fa fiovana, transformation. Anao mihitsy miova. Tsy mora nefa zany. Transformation ny fialana amin'io. Hoe zara nga tsy izao tsony fa iria. Zara nga iry dia. Anatin'io anao mila mijery aiza daholo moa ny lalana matetika atongavany fahotany aminao. Possible avec téléphone. Donc zany mba azo ataonao camaradinao tsony téléphone. Misy aniravana amin'ny andro ke vaiavy raha ke famakarena téléphone. Dia anao mimoery ke mandeha mimoery tikitiki. Na olo tikitiki reka aminanjy sy fagaga na mino mala viavy. Izy raha mivangnitika be ke fo. Na ambany ty bavy be midongo ankilakila zay ny José peu zafady. Nefa ty bavy be. Tain'ny tompo ianao. Tain'i Jesosy ianao hoe. Zany misy ravana transformation. Ny olona miova dia misy zavatra nahazatra azy lasa tsy tiany atao intsony. Zay ny atao hoe miova. Zavatra nahazatra anao dia tsy tianao atao intsony.
Ary tsy misy zavatra afaka manovanao ankoatran'ny fanamasina. Donc zany raha olona tsy tia présence de Dieu anao, tsisy raha hanafiky anao zany keo. Ny fahotana tsy afaka amin'amokondao, fa kasiky ny fanamasina manafaka anio. Misy rehefa mitsika sainy mivavaka aby tsy mahavita mivavaka. Ndao mba hiara hivavaka na vavany tsy sokafa. Ndao mba hiaino fampianarana io mirozy ny vao maregny tovoteny elaela toany. Maro ny zavatra isan-karazany misy eo ndraindray. Tsisy zavatra afaka manovanao ankoatran'ny fanamasina. Mila feno ny fanamasina iny. Ny tena problème revana dia lany amin'ny zavatra hafa ny fotoanantsika. Tsy manana fotoana laniana amin'ny fanamasina antsika. Raha vao tsy feno ny fanamasina nefa ianao, sarotra aminao ny andresy ny fahotana. Alléluia. Dia gaga ny tegna ndraindray fa belabe ny olona dia efa amin'ny Facebook foana ny fiainany. Asa raha mpiasa ny Facebook izy. Tongava saina fa anao tsy mpiasa ny Facebook. Misy amintsika na eto am-piangonana mazy mbola miconnecte fa. Mbola mamano connecte fa. Micommenté publication n'olo am-piangonana. Ahoana ny andeha feno fanamasina anao zany. Ny zavatra tsy ajainao tsy ho hisy fiantraikany aminao. Na ino na ino agnarana. Raha anao tsy magnaja ny fivoriam-bavaka antsika eto, tsy ho hisy fiantraikany aminao mihitsy ny fivoriam-bavaka eto. Raha anao tsy magnaja ny fampianarana zay zaraiko anao eto, tsy ho hisy fiantraikany aminao mihitsy ny fampianarana eto. Ka asa nalaovy narevana ny fahasoavan'Andriamanitra. Jereo fa namela ny fahadisoany le vehivavy Jesosy, fa kosa hoy izy aza manota itsony. Fandraozy amin'ijona ny ratsy nonde. Aza manota itsony. Aza mba lalaovana ny famondram-pon'Andriamanitra, neolanjany ny fitiavany tomponao. Ka eto zany rehefa mba tia hafatra antsika rehetra zanaka ara-panahy rehetra zay mba te ho any an-danitra. Ho anao zay mba tianao en règle tsara ny fiarahanao amin'ny tompo, aza manota itsony. Mety efa nanota ianao fa ozy ny tompo zao hoe aza manota itsony. Averely kely amin'ny akekinao mihitsy zany hoe mibeba hoe dia aza manota itsony. Samy sekre mba atoroko anao zany androany ariva, dia tiako raha mba hiara hitsanga antsika hivavaka. Tsangana ianao dia tiako ianao mba tena hifona amin'Andriamanitra raha sendra nisy fahadisoana vitanao. Raha sendra nisy karazana ota zay mbola mamatotra anao io, mety tsisy mahafantatra ianao, mety tsara mpanderenao tamin'olona, mety tsisy olona mahay mihitsy hoe ianao io ve vehivavy salamizany, ianao io ve lehilahy salamizany, fa kosa Andriamanitra mahalala anao. Ndao zasy ianao hanondrika ny lohantsika dia mba mivavaha ianao, miresaha ianao, miteneny ianao Jesosy eo. Zany hoe mba te hiala fa tsy haiko ahoana hoe fomba hialako hoe mehoery androany ariva raha hoe Jesosy fa nampakevitra hiala sy amitsaratra hita. Sy anatin'ny feonao. Samy mba mivavaka rehefa manao fahazamanginy ianao. Sokafo mbavanao dia miteneny tompo manatona anao androany ariva. Ankehitriny zay Jesosy dia mivavaka aminao. Manatona anao zay tompo ampasahiny satria zanakao. Zanaka daly. Fa hiverina aminao kosa androany. Mibebaka eto anatrehanao zay Jesosy mieky ny fahadisoana rehetra vitanay. Nataiza zay tompo raraka aza jerenao oeloka izany. Aza isainao fahotanay zany. Mifona tompo, mifona ray ao, mifona Jesosy aho, mifona fanamasinao, mieky fa meloka teo anatrehanao. Nanao zay ratsy teo anatrehanao zay. Androany tompo mifona aminao, ho an'ireto zanako ara-panahy reto. Mifona ho an'izao fiangonana zona firaisana izao. Mifona ho an'ny tenako aho. Mibebaka ho an'ny ankohonana. Mibebaka ho an'izao fiangonana izao. Androany Jesosy dia manolo tena ho anao. Raiso Jesosy mba ho zanakao. Fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anaranay. Fa mba soratany amin'ny bokin'ny fiainana Jesosy aho. Oka mba tsy ho hisy penty ny nota ny anatinay aho. Mangataka aminao zay Andriamanitra raha mitsara teo. Mangataka zay Jesosy eo mba ho diovon'ny ranao amin'ity hariva ity. Mba ho sasanao amin'ny ranao zay tsirairay aho. Mba ho voavela ny elokay ary ho voasary ny fahotana. Misy zao ka to. Teo afako tavaliana misera mira awamira kakamba ulevuni
anaran'i Jesosy ny vavako ndraiky vahoakanao reto amin'ity hariva ity. Ninina tompo karazana ataky avy amin'ny devolo manjo azy. Resena amin'ny anaran'i Jesosy zany ianao ny hariva. Ireo karazana fanelingelena atao Satana amin'ny fiainan'iralahy io. Roany amin'ny anaran'i Jesosy zany. Na inona tompo karazana fahazaran-dratsy mamatotra azy. Oka ho afaka izy ianao ny hariva. Oka ho isy era avy any amin'ny avo hanafaka azy. Oka ho isy afo andevina ny karazana olona izay malaky mahazo anay. Misaotra tompo. Mankasitraka anay. Ambarako ary fa afaka ianao. Hoy hoe afaka ianao. Tsy maintsy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Mankasitraka fanamasina. Midera anao zay. Mitsaoka anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anara mahery Jesosy. Amen. Afaka masokerantsika rehetra. Alleluia. Zay ny fotoanantsika teto. Dia misaotra antsika rehetrarehetra nahazatra amin'ny farany. Zadino amin'ny alakamisy manana fotoana ngeza be tsika. Tena mekinao ngeza be hoe. Andremanao tsy tonga fa maventy. Amen. Manomboka amin'ny dimy sasany eto amin'ny toerana ity.